La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Eritaona amin'ny fahaefatra amby roapolo ny volana janoary izao ny feim-potoana nomen'ny filohan'ny repoblika hanatanterana ny tombana isaky ny ministera raha ny fanazavan'ny pahay-lalàna mifototra amin'ny resaka asa vita misy fiantraikany tamin'ny vahoaka mivantana amin'ny ankapobeny izay tombana izay tsy ho tonga ny ady lehibe fahatelo ny ady eo amin'ny États-Unis sy Iran amin'izao fotoana izao raha ny fanehoan-kevitry ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena. Endrika fampiseho kely sy fiadiana laharana no zava-misy ataon'ireo firenena lehibe raha ny fanazavana hatrany. Nisokatra ny sabotsy teo ny tolobidy fanamboarana ny lalam-pirenena fa 470 PK60 Amboasarakara hatrany amin'ny PK133 Vodiala. Ankoatra ny tolobidy nisokatra ihany koa ny sivana amin'ny birao hanatanteraka ny fahararamaso ny fizotran'ny asa. Omafy ny fiantraikan'ny telo volana faharoa ny ireo mpianatra malagasy. Maro ireo talanja mananasarotra amin'izany. Manampitrotraka izany ihany koa ny fahalavan'izay fotoana izay. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny amafatrany ny maripana eo amin'ny États-Unis sy Iran hatramin'ny hafatesan'ny Général Soleimani ny zoma lasa teo. Miantso valifaty ireo tompona ndraikitra ao Teheran. Na didin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Salandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao eritoana amin'ny fahaefatra amby roapolo ny volana janoary izao ny feim-potoana nomen'ny filohan'ny repoblika hanatanterana ny tombana isaky ny ministera raha ny fanazavan'ny pahay-lalàna mifatotra betsaka amin'ny asa vita misy fiantraikany tamin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny izay tombana izay Michel Arnarzona. Fomba fiasa vaovao napetraky ny filohan'ny repoblika ny fiarah-mitantana sy ny fiarah-miasa eo anivon'ny gouvernemanta ny contrat programme eritoana katrika amin'ny 4 amby roapolo janoary izao izay fomba fiasa izay ary amin'izany no isy ny tombana isaky ny ministera. Jerena aloha tanatin'ny enim-bolana dia mijerena indray zany izy anatin'ny herintaona. Izay zany dia fomba fiasa ahafahana manaraka hoe voalohany aloha mifanaraka amin'ny politique générale de l'État ve ny zavatra misy isaky ny ministère, isaky ny secteur. Ny faharoa dia mifanaraka amin'ilay programme de mise en œuvre sy ny plan de travail annuel ve ny contrat programme ary tena ataontsika hoe voaraka ansakany sy andavana ve izay zavatra izay voaja. Dia ho avy zany ny tombana anatin'ny herintaona ahafahana manaraka an'izay. Ny zava-dehibe mantsy dia mila fantatra zany hoe ny fanendrena dia miankina zany amin'ny ataontsika hoe performance ary ny performance dia zavatra tokony hita miampaka mivantana any amin'ny vahoaka. Raha ny fanazavana efa nanomboka ny volana Desambra 2022 teo no efa nisy ny fandefasana ny asa vita ny taona 2022. Nanomboka tamin'ny volana Desambra faran'ny volana Desambra zany dia efa nanomboka nandefa ny ataontsika hoe ny rapport d'activité annuel zany ny tompon'andraikitra rehetra ary azadiny koa fa isam-bolana koa dia misy foana zany ny rapport d'activité mensuel izay alefa any amin'ny gouvernemanta sy any amin'ny filohan'ny repoblika. Dia izay rapport annuel izay zany no hijerena an'ilay tombany hoe vita ve sa tsy vita. Ilay izy koa tsara ny manamarika zany fa satria mbola mamadika bainga zany ny taona voalohany zany hoe vao manomboka zany mametraka ny fototra rehetra. Misy ihany koa ilay tombana mety tsy ho vita eo ny eo fa mety mila fotoana lavalava na fotoana maromaro vao ahafahana manatanteraka azy. Dia arakarak'izay zany no mety ahafahana mahita hoe nety ve sa tsy nety ilay asa. Ankoatra ny tombana ho tanterahina toerana vitsivitsy ihany koa no miandro solany ny toeran'ny ministry ny raharaham-bahiny sy ny ministry ny angovo ary ny akoranafo.
Ifarana ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo ny fiam-pitompiasan'ireo olona telo amby enimpolo mandrafitra ny antenemeran-dolona etsy Anosy. Isan'ny resabe eny anivon'ny fiarahamonina arak'izany ny fisian'ny fifidianana olona ny Madagasikara mialohan'ny volana janoary amin'ny taona ho avy. Fifidianana izay mbola andrasana ny hevitry ny gouvernemanta Foibe ho ny anivon'ny Seny Ivreja. Mahasarika ny sainy maro ankehitriny ny fifidianana olona Madagasikara taorian'ny fifidianana be ny tanàna farany teo. Raha nipetraka nanomboka ny volana janoary 2024 arak'izany ireo olona 13, mpikambana anatin'ity rafim-panjakana ity, tokony ho tanterahana mialohan'ny volana janoary 2024 ny fifidianana. Tsy voana mifanatanterahana ireo fifidianana rehetra natao teto amin'ny firenena ankilan'ny firosona amin'izay. Hoy ny teo anivon'ny voameran'ny pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Ho an'ny fifidianana lolon'ny Madagasikara dia toy ireo le fifidianana efa nitotosaitsika, na fifidianana filohan'ny repoblika, na ny fifidianana solombavamboaka, na ny fifidianana eny anivon'ny commune. Ho an'ireo le olom-boafidy zany zay tapitra ny fiam-pitompiasany la ny mandao itsika dia ny filan-kevitry ny gouvernemanta no manao ny fanakana ny mpifidy amin'ny vaninandro zany zay voapaika eo aorin'ny fakany ny hevitry ny Seny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana momba ny tetiandrom-pifidianana. Dia miandro zany ny Seny fahatongavany zany fakana hevitra zany rehefa hitany any amin'ny gouvernemanta hoe tokony ho tanterahana ilay fifidianana lolon'ny Madagasikara. Ny fifidianana lolo moa dia ny mpifidy vaventy no mandray anjara amin'io fifidianana io. Efa tokony ho tafapetraka amin'ny toerany avokoa arak'izany ireo mpifidy vaventy hifidy azy ireo mialohany anatanterahana ny fifidianana. Efa ao anatin'ny fiomanana amin'izany ihany koa ny voameran'ny pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Efa miverina ary azo jeren'ny olom-pirenena eny anivon'ny fokontany ohatra ny lisam-pifidianana hatramin'ny 15 ny volana febroary ho avy izao. Tafiditra ao anatin'ny fanavaozana isan-taona ny lisam-pifidianana izany izay hifarana ny 15 ny volana May ho avy izao. Tsy ho tonga amin'ny ady lehibe fahatelo ny ady eo amin'ny États-Unis sy Iran amin'izao fotoana izao araky ny fanehoan-kevitry ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena. Endrika fampisehoan-kery sy fiadiana laharana no zava-misy ataon'ireo firenena-dehibe raha ny fanazavana hatrany. Iona saina. Miteraka resabe manerana izao tontolo izao ny ady eo amin'ny Amerikana sy ny Iraniana amin'izao fotoana izao. Maro ny miayany amin'ny mety sy ny ady lehibe fahatelo, indrindra amin'ny famoahan'ireo firenena-dehibe ireo fitaovam-piadiana mahery vaika sy ny fanetsehana tafika anarivony. Raha ny fanehoan-kevitry ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena nanaovana fanadadiana tamin'ity androany ity, tsy ho tonga amin'ny ady mivantana ny toedrarà noho ny fatsapan'ny mpifanandrina rotota ny fahasimbana ateraka ireo fitaovam-piadiana nukleary. Makosa ngamba mihoatra loatra ny ilazana hoe 3e guerre mondiale. Tsy hisy tsony zany ady lehibe fahatelo zany amin'ny fomba hafa ngamba fa raha hoe ady vaky ary tena hoe raiketina tsy mety tsony zany satria dia efa voatra hatrany ny fitaovam-piadiana mahery vaika. Ny Iraniana dia tena vonona tanteraka hiaron'izany civilisation zany ary indrindra ampiseho mason'izao tontolo izao fa firenena-dehibe izy matanjaka izy eo amin'ny fananana fitaovam-piadiana mahery vaika ary koa mba hisinina izay atao hoe équilibre de puissance eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay dia tsy maintsy misy firenena manana an'io tanjaka io zany sa hifanandrina amin'ny Amerikanina. Ady toerana sy finiavana anovany laharana eo amin'ny firenena matanjaka ny zava-misy ankehitriny raha ny fanazavana hatrany, na izany eo amin'ny fananana fitaovam-piadiana na eo amin'ny lafiny ara-toe-karena. Mety fivoaran'ny raharaha atso azy dia inona fa tsy misy afa-tsy ny fampiresahana ary anatin'izay fampiresahana izay no ezahany Iraniana ametraka fa izy dia firenena-dehibe ary tokony hisy fiovana ny rafitra eto eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary anana ny toerany Iraniana eto amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana, eo amin'ny faritry ny Golfe Persika iny ary maneran-tany amin'ny izao fotoana izao.
ataon'ireo firenendehibe ireo fitaovantsika firenena majinika indrindra fa rehefa andany résolution ohatra ao amin'ny conseil de sécurité mikasika ny io toejaraha io dia mety misy ambadika any hoe toano ty ozy izy ny amerikana na toano ty ozy izy ny chine na toano ty ozy izy ny russia dia any miditra antsikatsika fa raha ny zava-misy ankehitriny samy maneho hatrany ny fahavonona hiatrikady ireo firenendehibe ho an'ny firenena afrikana sy ireo tany andalam-pandrosoana ny fahaizana mandanjalanja ny diplomasia ny fampisehoana ny fahaleovantena eo amin'ny fampandrosoana no tokony atao raha ny fanazavana manoloana izao toedraraha izao. Nisokatra ny sabotsy teo ny tolobidy fanamboarana ny lalam-pirenena RN44 PK 60 Ambosargara hatrany amin'ny PK 133 Vodiala akoatrin'ny tolobidy nisokatra ihany koa ny sivana amin'ny birao anatanteraka ny fanaraha-maso ny vizotran'ny asa misy lalana ary zao. Nahazo ny famatsim-bola natanterana ny fanamboarana ny lalam-pirenena faefatra amby efapolo ny governemanta malagasy. Lalam-pirenena izay mirefy 60 kilometatra, 10 miliara ariary avy amin'ny banky iraisam-pirenena anamboarana ny 13 kilometatra. Efa manomboka ny asa fanamboarana ny 40 kilometatra voalohany mampifandray ny Marivoay PK 20 sy Ambosarigara PK 60, ny 70 kilometatra ambiny mialo Ambosarigara PK 60 hatrany Vohidiala PK 133 no miandry ary nisokatra ny asabotsy teo ny tolobidy amin'izany. Tolobidy izay farana ny 2 febroary 2024. Ankoatra ny tolobidy nisokatra ihany koa ny sivana amin'ny birao anatanteraka ny fanaraha-maso ny vizotry ny asa hatramin'ny 4 janoary 2024. Etsy ankilany ny ministeran'ny fanajariana an-tany ny toeram-ponenina sy ny asa vaventy no mandray an-tana ny famatsim-bola n'ireo asa sy ny tadiavana famatsim-bola vola mitetina 20 miliara ariary. Isan'izany ny fanamboarana ny radie alvéolio Loafasika na ihany koa ny lalana makany amin'ny seranam-piaramanidina ao Ambatondrazaka, ny radie any Manaingirazipo. Ireo asa ireo izay efa mandeha amin'izao fotoana izao. Voalohany eo amin'ny tantaran'i Madagasikara tsy honono intsony ny fanamboarana ny lalam-pirenena faefatra amby efapolo. Raha ny fanadihadiana raha toa ka adiny 8 teo aloha no lany amin'izay 60 kilometatra makany Ambatondrazaka izay, aorian'ny fanamboarana tsy hisy afa-tsy ora 3 mahery izany. Lafim-baovao hafa kosa indray tara ny fametrahana ny télévision numérique terrestre na ny TNT raha ny eto Madagasikara. Fenitra iraisam-pirenena tsy maintsy arahana izany ary ezana apetraka ny volana Jona 2024. Fanadihana. Ny taona 2024 no nanaiky ny iroso amin'ny fametrahana ny TNT na télévision numérique terrestre manomboka ny taona 2024 i Madagasikara. Tara ny firenena malagasy raha eo amin'izay fametrahana ny TNT izay. Ahafahana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena tsy maintsy apetraka ao anatin'ny enim-bolana izany. Ny volana Jona 2024 no izany, ny feptaona farany ametrahana ny TNT eto Madagasikara. Nisy ny atao hoe convention de l'Union internationale de télécommunication tamin'ny 2024 tamin'io na dirana hoe tsy maintsy mivady TNT daholo satria miafeno zany ny fréquence eto ambony tany ity, ny fréquence hertzienne zay lazaiko teo dia teotsika nanapa-kevitra izao tokoa izao hoe andeha hiditra amin'ny TNT daholo ny tsirairay avy. Madagasikara manokana tamin'ny 2024 efa niroso tamin'izay zavatra fa ny fifaneraserana teo ny lafiny serasera teo amin'ny mpiarabelona zany sy ny tompona radio sy télévision no nahatonga antsika nanana olana goavana dia nampihemitra ary nangataka fiomorana moa Madagasikara tamin'izany amin'izany dia ny nekena tamin'izay dia hoe amin'ny 2024 Madagasikara tokony amin'izay efa hiditra ao anatin'izay basculement na TNT zany transmission na TNT. Tsy voatery andoavam-bola avokoa anefa ireo fahita lavitra eto Madagasikara rehefa tafapetraka ny TNT, isy ihany koa ireo azy jerena maimaim-poana. Lama mitoedraraha ao Morondava taoriana ny fionana teo amin'ny solitenan'ny Ray aman-dreny Ara-drazana sy ny préfet ary ny governoran'ny faritry Menabe. Na izany aza mangataka ny famoahana ny kandidaben'ny tanàna hatrany ny mponina any an-toerana Gaëtan Andretsilava. Ny maraina teo no nisy ny fionana teo amin'ny solitenan'ireo Ray aman-dreny Ara-drazana sy ny mpitondra fanjakana izay nitarihin'ny préfet ao Morondava sy ny governoran'ny faritra Menabe amana ny olana ao an-toerana. Tapaka nandritra izany fa hanao mémoire de défense ireo bomban'ny candidat ben'ny tanàna izay lany tamin'ny vokatra vonjimaika navoakan'ny CENI tamin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna.
ny lamina ny fivoriana ary ny lamina ny toetra raha. Natao ny résolution zany a alefa any amin'ny tonia mpanao lalàna any amin'ny andriamatao procureur Atsaina hoe alefa aminareo ny fangatahana na ny mémoire de défense na ny fangatahana demande mihitsy hoe mba mangataka re ny amoana any andriamatao Mamiky Lavera be ny tanàna lany amin'ny fomba vonjy maika tamin'ny fifidianana farany teo ka dia miandry ny mpanohana any andriamatao Mamiky Lavera sy ny ray aman-dreny ara-drazana zay ny fanatrika tao fa izay ny vahaolana hoy ny ray aman-dreny ara-drazana zay nitariny andriamatoa Randenasolo Temistocle sy ny mpiaradia taminy rehetrarehetra tao. Milamina ny fiarahamonina, milamina ny eto Morondava hatramizao. Na eo aza ny fisian'izay fehi-kevitra izay, mangataka hatrany ny mpitondra fanjakana ny mponina ao Morondava hijery akaiky ny toetra raha. Izaho eto amin'ny faritry ny Menabe fa indrindra ny district Morondava amin'izao raharaha Mamiky Lavera zao ny tenenanay dia ny fomba ara-drazana hoe mangataka fitoniana izahay, mangataka famotsorana izahay amin'izao toetra raha mahavoaroroy sy hitazomana ponja vonjimaika ny ben'ny tanàna lany vonjimaika ho izahay avy aty amin'ny faritry Morondava. Raha tsy hivina, ny faharoa ny volana janoary lasa teo no nivoaka ny didy fampisamborana io kandidapen'ny tanàna io sy ireo olona 5 hafa niaraka taminy. Tontolon'ny fahasalamana mbola misy ny valina aretina pesina eto Madagasikara. Amin'izao fiandohan'ny taona izao tsy mbola misy ny antotanisa raha ny fanadinana tao teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity. Michela Ranarjo. Tsy mbola foana tanteraka ny peste eto Madagasikara raha amin'izao fiandohan'ny taona 2024 izao tsy mbola misy ny antotanisa mazava sy tranga efa voamarina raha ny fanazavana azy teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Distrika maromaro kosa nefa no efa ahitana tranga mampiaya. Zao fotoana zao mbola misy ny trangana peste fa miena de miena taorianan'ireny ranolorana be ireny. Ny faritra betsaka eto amintsika misy an'ireo ilay distrika eo amin'ny 5 13 eo ary indrindra etỳ amin'ny faritra avo ry Akazo be tenenina foana ngamba leo ny olo Akazo be resana hoe zay dia ataonao hoe tanàna amin'ny peste fa hoy aminareo hoe raha vao tsy miova ny toetrantsika amin'ity fandoroana tanety dia tsy alo amintsika mihitsy ity peste ity. Fepetra maromaro no mbola tsy voahaja ary mety ampirongatra ny peste raha tsy misy ny fandraisana andraikitry ny tsirairay raha ny fanazavana. Fomba voalohany indrindra dia ny hoe ndao hajaina aloha ny tontolo iainana. Okizay ny fandoroana tanety. Ny faharoa dia ny hoe lay fahadiovany andao mba jerentsika ny fahadiovana. Io potikanina manodidina ny tokantranontsika inge no mitarika voalavo. Raha ny totanisa navoaka ny ONU ny faran'ny taona 2024 teo tao anatin'ny 5 taona ambany ny isa farafahakeliny ny tany olona voan'ny peste teto Madagasikara ny taona 2024. Raha ny antotanisa farany olona 20 no voa ny faran'ny taona 2024, 7 amin'izany no peste atoto tarimo, 20 no maty tsy nahatratra fitsaboana. Raha ny eto Madagasikara manokana, trangana peste 300 hatramin'ny 900 isan-taona no mitranga. Tontolon'ny fitaterana mitony tsy fanaran-dalàna ataon'ireo taxibrosy amin'ny zotrany nasionaly sy régional eto Madagasikara. Isan'ny mampikaikaika ireo mpandeha ny fitondrana olona mihoatra ny isan'ny seza voatokana raha ny fanadinana tao tesy amin'ny gare routière Maky Andota Penaka Ivrisha. Niverina ny rongatra ny goragora sy ny gabiraraka ataon'ireo taxibrosy amin'ny zotra nasionaly sy régional etsy amin'ny gare Maky Andota Penaka. Miseho amin'ny indry maro ny tsy fanarahan-dalàna raha ny fanazavandreo mpandeha. Le frais zany raha tsy somary mihodinkodina ianao tsy mahita an'le mba anona, tsy mipetraka fixe zany le izy. Misy izy ataony efatrefatra ne mialeto fa rehefa any an-dalana any izy dia atsofiny le olona dia hoe ao aloha rehefa aveo mifanamboatra dia inona no azonao atao, sasany mahery vava hoe midina rehefa tsy andehako ianao any tsy efa an-dalana any ahany hoe midinako inona tsony no azonao atao. Mandeha manja mihitsy zany ny tena marina, any ny tena mpanao an'izay raha hoe mazengandra izy tsy dia zalahy rehefa mahita an'le hitanao fandehanany tsena iny nisy tena adimidimy ameleza zalahy azy ka izay zany mba engavilona hoe normal tokony mba raha masy ihany zany zalahy amin'le mahita iny iny. Mitaky fiara-miasa entitra avy amin'ny rehetra ny fampanarahan-dalàna ireo fiaran-jato ny miasa isan'andro eny an-toerana. Hoy ny filohelefitry ny gare Maky Andota Penaka. Tokony hiara isalama zany avokoa fisorohana loza na izany ny tompona andraikitry ny toby-piantsonany, ny filohan'ny kooperativa sy ny maro hafa.
Fandraisana andraikitra aloha dia iraisan'ny daholo be. Fanaramaso indrindra. Voalohany dia nareo mpanjifa. Ny mpanjifa zany dia tokony hanao tatitra avy hatrany manoloana ny tranga miseho eny an-dalana amin'ireo tompona andraikitra isa-tsokajiny eny an-dalana eny na amin'ny toerana zay angana na amin'ny toerana zay atongavana. Dia aoka isika mba hanana fahazarana manao tatitra. Masay koa tsika amin'ny teny raha misy tsy fetezana eny an-dalana eny satria azadiny fa ianareo no arovana ao anatin'io zavatra io. Indrindra moa raha eto amin'ny voninkazo Teramaki Andotapenaka dia misy toerana misokatra na birao misokatra mba tsy tinenako hoe amin'ny ora rehetra afaka mandray anareo. Tafiakatra 4,300 isan'andro ireo fiara mampitony lalam-pirenena voalohany. Faharoa, fa 4 sy fahaenina miainga eto amin'ny Garimaki Andotapenaka, izany hoe mandidina ny mpandeha 5,000. Miandro fanatsarana ny asa fitaterana eny an-toerana arak'izany izy ireo ho fisorohana ny lozam-pifamoivoizana sy ny maro hafa. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavatrotra isika aoriana izay ny atantsika ny zanam-pandarana ny ho avy ao amin'ity andrano ity. Hitantsika ao anatin'izany ny atongavana ho psikologa. Eo ihany koa ny fepetra ho raisina amin'ny fiakaran-drano eto Antananarivo. Efa beohary. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. لما بيك مرنت تسميتي رفيسن وماتيز Bic Isanandro. Amin'ny fampahalalam-baovao isika. Ireo dingana arana raha te ho tonga psikologa izay indray no tanterina aminao ato anatin'ny zanam-pandaharana ny ho avy ao amin'ity androany ity. Ny asana psikologa izay mbola malalaka raha eto Madagasikara manokana no resahana. Iona zay. Isan'ireo asa vao manomboka misandratra eto Madagasikara ny asana psikologa raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity. Raha ny famaritana tsotra, olona iray mamatatra ny toetoetra sy ny fomba fiainan'olona iray ny psikologa ary mitondra izany ho amin'ny tsaratsara kokoa amin'ireo fahaiza-manaony. Tsy voatery olona marary no iasana, fa azony atao ihany koa ny miasa eny anivon'ny orinasa. Manampy eo amin'ny fisafidianana olona hiditra hiasa na ihany koa manampy ny mpampiasa amin'ny fanovana tiana atao eo anivon'ny toeram-piasana. Santirany amin'ireo asana psikologa ireo fampisandraka izany raha ny fanazavana. Mety asaka ampiasainao izy ohatra hoe any an-tsekoly ohatra hoe olona zany mety hoe mety manana olana eo amin'ny ohatra fianarana zany ohatra hoe misy difficulté d'apprentissage moa zany mety misy afaka piarana anazy be dia be ohatra hoe mety any amin'ny zareo manao resaka fivarotana zao marketing sy publicité reny zao dia mampiasa psikolozie koa indraindray mijery hoe ohatry ny ahoana le olona fivarotana an'ity zavatra amidy io sport io ara zany zao dia
dia tena any amin'ny tany mandroso moa zany ty tany tandrefana dia manana hoe psychologue mihitsy ny ekipa manao an'ireny Jeux olympiques sy ny namany ireny. Raha ny eto Madagasikara, université tsy miankina iray ary eny amin'ny université n'Antananarivo no ahitana ny lalam-piofanana psikolojia amin'izao fotoana izao. Ny faharetan'ny fianarana izay manodidina ny 5 taona aorian'ny ny fahazahoana ny baccalauréat. Io miankina amin'ilay université ianarany zany hoe inona le série takina zany fa afaka za aloha manao hoe afaka manao le fianarana daholo ihany zany ny bachelier. Misy zavatra ao anatin'ilay zavatra ianarana fotsiny ohatra hoe mampiasa statistika ohatra zany, mampiasa biologie satria mianatra ny biologie ny atodosiny ohatran'izany dia mila olona afaka mianatra an'izay zany. Izy io zany dia hoe eo amin'ny fianarana 5 taona aorianan'ny baccalauréat eo zany hoe manana vita licence en psychologie dia master 2 en psychologie dia afaka admissible ao amin'ny ordre des psychologues. Manodidina ny 30 amin'izao fotoana izao ireo psikology misoratra eo amin'ny ordre national des psychologues eto Madagasikara raha ny fanadihadiana natao hatrany. Raha oharina amin'ireo sehatra afaka iasany, mbola vitsy taremarika io raha ny fanazavana. Tontolon'ny fampianarana ho mafy ny fiatrehana ny 3 volana faharoa ny ireo mpianatra malagasy maro ireo taranja manano sarotra ao anatin' izany. Dinara tsy mandresy. Saika nanomboka androany avokoa ny fidirana ho amin'ny 3 volana faharoa ho an'ireo sekoly manerana ny nosy. Tsy farany izany raha tsy amin'ny volana aprily, lava dia lava ny feptaona raha oharina amin'ny mahazatra. Raha jerena ny 3 volana faharoa, tsy 3 volana ilay izy fa manakaikaiky ny 4 volana satria tsika izao miditra izao dia any amin'ny 20 volana avril vao vakansa ny ankizy. Fa hita hoe vonona be ny ankizy. Za zay androany tamin'ny androany maraina ka gabe hoe tena feno ny salle de classe atao hoe isaina amin'ny ratsan-tanana ny tsy tonga. Vonona be ny ankizy zany hiatrika ilay izy. Tretoka aloha milamina. Fa ny fanadina mpanjakana no eritreretina tao volana juin mihemotra juillet satria nisy an'ilay bac 2e session dia novembre ihany ny fanjakana vao nanomboka dia tsy maintsy mihemotra kely juillet fa mivoaka ny calendrier fa milamina. Ny taranja kady sy ny frantsay no tena manasarotra ny mpianatra. Tokony raisin'izy ireo ho tombony ahafahana manamafy ny fahalalàn'izy ireo anefa ny fahalavany ny 3 volana faharoa fa tsy tokony atao ho vato misakana tsy aombiazana. Anana fahafahana bebe ilay ankizy amin'ny tany izay tsy azony tamin'ilay premier trimestre dia manana bana tsara izay amin'ny tanan'ilay deuxième trimestre. Nizotra mpilaminana ny fidirana an-tsekoly indray tamin'ity androany ity ary feno fahavitriana ireo mpianatra niatrika izany. Raha tsy ahivina, ny 20 oktobra hatramin'ny 20 desambra 2024 lasa teo ny 3 volana voalohany, ny 9 janoary hatramin'ny 9 aprily 2024 ny 3 volana faharoa. Ao anatin'ny 3 volana faharoa no isy ny journée des écoles, ny 14 hatramin'ny 15 ny volana febroary 2024, ny 20 aprily hatramin'ny 17 ny volana jona 2024 kosa ny 3 volana fahatelo, anomboka ny voalohan'ny volana jolay 2024 ny fialan-tsasatra lehibe na ny grande vacances. Tsy misy takamoany ankamaroan'ny andrin-jiro amin'ireo faritra maro eto an-drenivohitra ho an'ny fokontany anaty hazo miaina anaty aizina tanteraka ireo mponina manjaka ny Asanjola Ivy-Richard. Miaina anaty aizina ny faritra maro eto Antananarivo sy ny manodidina. Tsy misy takamoany ankamaroan'ireo andrin-jiro manazava ny tanàna, ny lalana indrindra ny elakelan-trano. Eo ihany koa ireo ahitana takamoa saingy tsy mirehitra araka ny tokony ho izy. Ho an'ny fokontany anaty azy isotry nanaovana fanadihadiana ohatra, 720 isanjato ny andrin-jiro manazava ny tanàna no misedra olana efa mbolana maro. Misy aty amin'ny arabe, aty amin'ny havana Ramanatoanina na le pavy mivoaka ny Bekiraro iny zany. Misy eo amin'ny enina ny maty amin'iny. Dia
ny ao anaty tanàna misy 5 zany hoe total 140 zany teny ijalianay zany tsy mirehitra dia amin'ireo zany misy an'ilay hoe simba le douille dia misy koa miala ny fil dia misy le vonarehitra koa aza dia efa mipopoka indray dia efa matahotra le vahoaka dia zay mba tena hoe itsona mafy ny jirama teo amin'le poto zay milahatra maty ireo mihitsy no indro nisy vakitrano vao tamin'ny herinandro tamin'ny 2 janvier teo zay tena vakitrano anankitelo be zao nray nisy teo efa manomboka ny famerenana ny azavana ho an'ny tanànana ny Tananarivo isan'ny efa nisitraka izany ny teny Analakely sy Andohalo indroa miantoana no anatanterahana ny asa rosoloana takamoa mandeha amin'ny herin'ny masoandro avokoa ny manazava ny tanàna amin'ny ankapobeny ety amin'ny arabe aloha no alefany zareo ny lampadaire solaire dia rehefa aveo zany ho ataony mitovy amin'ny aty amin'ny elakelany mitovy amin'ny aty amin'ny arabe ihany ny any amin'ny elakelan-trano fa ny arabe zany aloha io fitaindry zareo io fa mila zany hoe atao aingana le izy satria tena le any elakelan-trano zany tena mafany dia tena ilainy ny vahoaka izay satria misy ny elakelan-trano efa natao nandritra ny fifidianana propagande ny Bentalana iny ny tenako anisany nametraka eo amin'ny 420 eo izay tena manala ny olona ny vahoaka zany amin'izay zavatra izay. Ankoatra ny hazavana ho an'ny tanànana ny Tananarivo tafiditra anatin'ny fananana iombonana ihany koa ireo andrin-jiro mitondra ny takamoa manazava ny tanàna mitaky fiarahamientany rehetra araka izany ny fikojana samihafa ka tanjona ny ametrahana ny Tananarivo mazava lavitra ny tsy fandriam-pahalemana. Taorian'ny rotsakorana ny fanesy tato anatin'ny herinandro niakatra ny rano teto Antananarivo manoloana izary nandray fepetra ny teo anivony apipa sy ireo mpiara-miombona antoka amin'ny Iona Sena. Taorian'ny fiakaran'ny rano tamin'ny faritra iva rehetra teto Antananarivo renivohitra ny faran'ny herinandro teo no amafisina ny fifiloama refo ho fisoroana ny loza mety hitranga raha toa ka avaky izany. Ary ny referansantsika moa zany dia eo anosy zato hoe amin'izao fotoana izao dia 0,62 na raha hoana ohatra hoe 1,20 m tamin'ny oran'iny dia efa nidina 0,60 izy zao. Raha eto amin'ny canal Andretany indray dia io dia pomperay dia efa ampy ny sotonana n'le canal C3 sy ny canal Andretany dia tsapa zany ny toerana ny mpamboly sy ny olona mipetraka any amin'ny toerana iva dia mahatsapa amin'izany indrindra fa mora ny canal C3. Atsika vonona foana ka namafisina aloha nafa namafisina aloha reo Trasamaso dia visu fa ohatrany hoe marefo dia efa namafisina daholo reny. Nijery ny foto-drafitrasa hiatrehany ity fahavaratra ity androany ny solombavim-bahoaka Tsimondrano hita tamin'izany fa tsy misy atahorana eo amin'ny commune Soavina anaovany antso avy kosa ny fifiloha any amin'ny commune Ampahitosy. Isataona dia isan'ny mampalazana Tsimondrano mihitsy ny ety amin'ity commune Soavina Ampahitosy ity amin'ny resaka inona io amin'ny resaka trahabona dia manoloana ny fahavaratra zay ho avy efa tonga izy amin'izao fotoana izao dia mila misoroka aloha tsika zany amin'ny fiatrehana an'izany mety loza mitatao zany ka eto ny anaovana antso avo ho an'ny fitondram-panjakana sy ny BNGRC moa izay miasa andreo manalina amin'ny resaka loza fiatrehana loza mba mila jerena ilay fifiloha any amin'ny commune Ampahitosy. Raha ny fampitamba vaovao ray teo anivony sampana mpamantatra ny toetrandro hitoetra ny oram-baratra any amin'ny faritra avaratra sy avaratra Atsinanana ary ny afovoantany amin'ity herinandro ity ary azo ery izany amin'ny fiafaran'ny herinandro. Ilaina araka izany ny fitandremany rehetra indrindra eny amin'ireo faritra avo toy ny eny ambaninam-pahamarinana amin'ny mety ho fiotsahan'ny tany sy ny fiotsahan'ny vato. Lafim-baovao hafa kosa indray 4,000 ariary ny kilaon'ny paiso eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Tsara ny kalitaon'ny vokatra saingy tsy mandeha ny tsena raha nambarany ireo mpivarotra fanadina. Fotoana fahavokaran'ny paiso izao fotoam-pahavaratra izao. Na paiso rakeny na ny karaza paiso Vixon samy 4,000 ariary avokoa ny vidin'ny kilao. Tsara ny vokatra tamin'ity toam-pahavokarana ity na ny ahalehibehan'ireo paiso na ny lokony sy ny hamaminy dia azo lazaina ho tsara. Na eo aza nefa izany fahatsarany vokatra izany tsy mandeha ny tsena raha nambaran'ireo mpivarotra vitsy ireo mpanjifa.
Ankoatra ny paiso manomboka hitena amin'ny tsenam-boankazo ihany koa ireo poara sy paoma, mbola manodidina ny 4,000 ariary nefa ny 1 kilao amin'izany. Trangam-piarahamonina olona miisa 7 latsambaratra tao Anivorano Fokontany Ambohidravaka commune Antsirabe ambonivohitra. Miisa 3 ireo namony aina ary 4 kosa naharatra mafy vokatra izany. Kultive Antsirabe. Ny zoma fahatelo ny volana janoary lasa teo tokony tamin'ny 4 ora hariva dia nisy varatra mipoaka tao amin'ny boriboritany Anivorano Fokontany Ambohidravaka commune Antsirabe ambonivohitra. Araka ny fanadihadiana natao teny an-toerana dia tokantrano miisa 5 no nilatsahan-potaka tao anatin'izany loja voajanahary izany ary miisa 7 ireo olona no voakasika tanteraka. 3 no namony aina tao anatin'ny trangano loza, zazalahy kely tokony 10 taona sy tovovavy miisa 2 ary ny 4 kosa naratra mafy ka nampidirina hôpitaly avy hatrany. Tokantrano 5 zany no sehoan'le izy. Ireo tokantrano ireo dia notetezany. Ry avaratry zany somary misy trano kely tsy mitokana moa zany fa eto tafo kapily io tao no nisy ankizilahy kely ray izay nasiany. Ankizilahy kely tokony 10 taona eo ary nentina tany hôpitaly izy io. Dia faharoa tato izay nampitehana jiro tsy nirehatra ny jiro dia tato moa nisan'le tranon'le zandriko zany anisan'ny nisy ankizy mianadahy. Ny anankiray natsipiny fa le alika kosa no maty teo eo. Dia ty trano fanily ty atsimo ty zany no nisan'le tovolahy kely anankiray 10 taona izay atao hoe Solofo ny anarany. Maty sur place tao zany izy ary nisy diana zavatra ohatran'ny vaky be mihitsy tao rindrina ary simba tranona interrupterana jiro ary ny fil tapaka. Dia ny trano farany zany ty trano somabe ty tao zany nisan'le anabavina mipetraka izay nilatsaha-potaka moa maty teo eo izy. Dia nisy tovovavy kely anankiray koa zany tao mifanilatrano taminy izay mbola maty ihany koa ary nireniny zazo io koa tamin'ny fotoana io dia torana fa mba nisoran'Andriamanitra aloha fa voavony soamatsara ny ainy. Poaka le varatra dia nisy zavatra ohatrany hoe menamena nandeha amin'izay dia alika no nitaty azy voalohany sy raha andalo an'le toerana izy dia nisy alika teo dia iny zany natsipin'le varatra voalohany avy eo le izy vao nandeha nitety an'le trano anaky 5. Araka ny loharano baovao dia rehefa misy varatra mipoaka eny an-toerana dia voarainy ity andro-jiro ity avokoa. Tamin'ity fotoana ity anefa dia nametra-panontaniana ny mponina tao amin'ny boriboritany Anivorano Fokontany Ambohidravaka fa tsy nandalo ilay andro-jiro ilay varatra mipoaka fa avy hatrany dia nitety ireo tokantrano maro ka nipetraka ny yaya eo amin'ireo mponina ny amin'ny mety ho fahasimbana eo amin'ity andro-jiro ity. Eo kaikin'le rindriro mihitsy zany ary zavatra mitrako foana taloha mikeratra be izy io dia tsisy mina fa tamin'io azo madoka dia nahagaga mihitsy fa miparitaka le courant. Ty rindriro eto aminay ity zany hitako hoe tsy nanangarana anazy io nanamboarana anazy io ka efa fotoana maharitra. Taloha zany dia tsisy dégâts be ohatry io misy ihany efa voaray an'io zavatra io. Tao anatin'ny Saint-Gaudra vitsy no nisehony izany loza voajanahary izany ary tokantrano maro no niantefany. Raha ny fantatra dia mpianakavy avokoa ireto ny aram-boina ireto ary fianakaviana iray saingy mifanalavitra ny trano misy azy ireo. Ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tanteraka isika amin'izao fotoana izao ka mila mailo hatrany amin'ireo zavatra mety ampiti-doza indrindra fa ny herinaratra ao an-tokantrano. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Akasiany ianao nanaraka izany soava tsara atao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.